Miraba ny fiangonana manonona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny afatra ho fampieritreretana antsika riavana amin'izao marain'izao dia ny hoe tena zanaky ny fiadanana marina ve ianao? Tena zanaky ny fiadanana marina ve ianao e? Raha zanaky ny fiadanana ianao riavanao, voalohany naturellement, automatiquement miaina fiadanana ianao, raha tena zanaky ny fiadanana ianao. Ary faharoa manaraka an'izany, raha tena zanaky ny fiadanana ianao dia ho mpizara fiadanana, mpizara fiadanana. Ary fahatelo, raha tena zanaky ny fiadanana marina ianao, rehefa miala eto ianao dia hiditra any fiadanana mandrakizay. Tena zanaky ny fiadanana marina ve ianao riavana? Tena zanaky ny fiadanana marina ve ianao e? Anampy antsika riavana andinitenany amin'izany ireo texte anankitelo ao amin'ny perikôpa. Voalohany dia ao amin'ny tantara faharoa toko faha-efatra ambin'ny folo. Tantara faharoa toko faha-efatra ambin'ny folo. Ny fahamarinana voalohany riavana dia izao: ny tena zanaky ny fiadanana dia miala amin'ny fanompo-tsampy nentin-drazana. Ny tena zanaky ny fiadanana dia efa niala na miala amin'ny fanompo-tsampy nentin-drazana. Izay ny fahamarinana voalohany. Dia nge iarahantsika mamaky, iarahantsika mamaky miadana tantara faharoa efatra ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Firenena Joda nomen'Andriamanitra fiadanana satria niala tamin'ny fanompo-tsampy isan-karazana. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary asa nanao izay tsara sy mahitsy eo imason'i Jehovah Andriamanitra, fa nandrava ny altaran'ny firenena hafa sy ny fitoerana avo izy, sady nanorotoro ny tsangam-bato-tsampy ary ny kapa ny Asera. Ary nandidiny Joda hitady an'i Jehovah Andriamanitry ny razana izy ary ankatony lalàna sy ny didy. Ary nandrava ny fitoerana avo sy ny tsangakazo ho an'ny masoandro teny amin'ny tanànan'i Joda rehetra izy, dia nandro fahizay ny fanjakana teo anatrehany. Ary nanao tanàna mimanda tany Joda izy ka dia nandro fahizay ny tany fa tsy nisy ady tamin'izany andro izany fa Jehovah no nanome azy fiadanana. Raha ampiaritsika riavana amin'izao hoe vaninandro iainantsika malagasy izao, izany afatry ny tenin'Andriamanitra izany dia izao: asa mpanjaka teo amin'ny Joda. Zavatra voalohany nataony raha tonga teo amin'ny fitondrana izy dia nandrodana ny altaran'ny sampy rehetra. Zany nataony, ary zany nanomezan'Andriamanitra fiadanana any Joda. Azonareo an-tsaina moa zany riavana? Alaivo sara an-tsaina raha hoe tonga teo amin'ny fitondrana zao ny Rajoelina, filohan'ny repoblika. Zavatra nataony voalohany mamoaka didy handravana ny doany sy ny toerana fanasinana rehetra maneran'ny Madagasikara, dia toetra amin'ny fiadanana ny Malagasy. Enao moa zany misy manam-pahaizana noho zaho riavana, mety hiteny izy anakapony any hoe or pastera baiboly angamba ny anaranao. Eny tompoko, fa tsy nianatra momba ny siansy politika ianao, tsy nianatra momba ny toe-karena ianao, tsy nianatra momba ny toe-fiarahamonina ianao, tsy nianatra momba ny tantara ianao. Eny tompoko, fa ny zavatra hitako dia ny mpanjaka nanao izay tsara tao imason'i Jehovah dia nandrava ny altara ny sampy rehetra tao amin'ny firenena. Izay mitapahana. Enao ve zany fahamarinana tsotra zany?
marekenao ao am-ponao ve zany fahamarinana fototra azahoana fiadanana zany, iainana fiadanana zany. voatery somary nandinika any ary avana ny tena hoe fombatsika malagasy sy ny fanahy ty fanompontsampy eto amintsika ity dia tena nianatra zavatra tokoa aloha. Momba reny hoe douane reny, mba nijery reportage vitsivitsy a douane sy toeram-panasiana. Rehefa jerenao a dia tsy fiverana hanao zavatra ratsy aloha no akanisan'ny olona any amin'ny douane. Ary ohatra fara le fanazavana satria le olona makany amin'ny douane a dia resy lahatra izy na ampanantenaina hoe ahita soa, ahazo vola, ahazo harena, ahazo fanasitrana amin'ny aretina isan-karazana, hoe misy rano amin'le douane, misotro an'io ianao dia raha misy aretina ny ekibinao dia mandoa ianao dia mivoaka miaraka amin'izay le aretina. Maro ny olona mpandrona any amin'ny rano amin'le douane rehefa hoe tsy nanany volana, nareo rehefa miaro feno manana ny volana dia afaka ny aretina etsetra etsetra. Misy olona makany amin'ny douane dia asaina mamonomby dia hoe colonel lasa général, akisy te hanatra any an-dafy dia lasa mahazo visa sy mahazo inscription any an-dafy etsetra etsetra etsetra. Misy olona tonga ao amin'ny douane mba momba dia te hiteraka dia manisy kilalao eo amin'le douane eo dia hoe teraka rehefa avy eo mitoejazy dia teraka. Donc amin'ny voalohany aloha tsy maninona le izy, olona mitady a zay azo azy, fa inona mahavetaveta azy ry havana, satria zany hoe fanompontsampy sy fakanisana any amin'ny douane sy any amin'ny toeram-panasiana zany a dia tena hoe fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Satria ary le mpitaizo amin'le douane ihany no mitantara azy, antanin'le journaliste izy manao famitorana. Ahoana moa zany rehefa misy olona tonga ato amin'le douane angataka fitahiana dia miaraka amin'le sorona dia manao le vavaka izy, dia ozy izy le mpitaiza miantso an'Andriamanitra aloha. Dia raha fahinonao azy dia le ohatrany hoe le Andriamanitra ny Baiboly le izy, satria Andriamanitra no nipoirany zavatra rehetra, Andriamanitra no niaviny zavatra rehetra eto an-tany eto, io zavatra hita maso io. Fa avy eo amin'izay dia miantso n'ireo karazana mpanjaka lahy sy mpanjaka vavy nanjaka teto Madagasikara. Zay ny fanahy an'ireo mpanjaka ireo, zay le hoe fampirafesana an'Andriamanitra ary fanaovana fahavetavetana. Zany hoe fahavetavetana zany eo Baiboly na dia manonona le voambolana hoe fahavetavetana za tena hoe ialan'ny jiosy ry havanao, fa zany nasainy asa mpanjaka ny alana ry havanao, zany nasainy asa mpanjaka ny alana. Ary rehefa mandinika ianao raha hoe jentilisa tsy menatsiny izy, fa le kristianina tena mitandro ry havanao, manao tandro, iny ny tena hoe halan'Andriamanitra ry havanao. Dia rehefa mandinika ianao na kristianina marifo salosana na kristianina tsy ampy fahalalana no manao azy, satria rehefa mandinika reny olona reny ianao dia hoe le fifotorana amin'ireny hoe karazam-panao izay nilazaintsika teo ry havana, le fifotorana amin'ireny karazana fanao reny a dia mifandraika amin'izay heveriny hoe fizina. Le hoe fizina dia amin'ny teny hoe iza moa izy, mifandraika amin'le fizinana le hoe identité culturelle. Zay no identité culturelle, le fifotorana amin'ireny fomba amam-panao nentin-drazany reny. Ary mifandraika amin'izay ihany koa, mifamatotra amin'izay ihany koa hoe fotom-pisainana, mahatonga azy hevitra hoe fa ny fitanana ireo fomba amam-panao ireo ry havana dia tsy inona fa hoe karazana fanajana ny razana zay a ny andohana sy ny viana. Diso fizina le olona ry havanao, ianao nkeka zanak'Andriamanitra, izy ianao zanak'Andriamanitra ianao. Diso fizina le olona ry havanao, izy ianao zanaky ny fiadanana ianao. Ary tsy ny razana no ny andohan'ny zavatra rehetra,
fandriamanitra no nentoany zavatra rehetra riavanao. Raha tena zanaky ny fiadanana marina ianao, raha tena zanaky ny fiadanana marina ianao, atsaharo tsisy atakandro. Ny fanompontsampy tsy hitondra fitahina io fa hitondra fanozonana. Voatsenga voatsela riavana zay ary misotra an'Andriamanitra moa ny amin'ny taridalana ny amin'ny teo vontoso filazantsara tanterahana ao amin'ny dispensaire aty fa ray volana sy tapany angamba zay isan'andro le marary eo dia hoe vontosana filazantsara. Dia misy madama kely zay tao amin'ny vontoso filazantsara tato amin'ny dispensaire tato riavana, nampandrona tany amin'ireny doany ireny. Ary ny tena mampalahelo dia zao, izy tsy mpanao man'izany taloha fa izy nampandrona tany amin'ny doany satria ny tenen'ny vadiny hoe ianao hampandrona any amin'ny doany, satria le vadiny keo fa nampandrona tany amin'ny doany ary mamany miteny tamin'le vadiny hoe ianao hampandrona any amin'ny doany ary izy mampandrona amin'le doany le ravafindreny. Zay aloha izy pastera tsy mbola nahita fitahiana hatreto fa efa tsy resy lahatra intsony zay. Fa natonga le madama io niakatra tao amiko netin'le vontoso filazantsara tao aminay tao riavana satria marary endo, marary mafy. Dia rehefa hoentina ny dokotera salama tsara, tsy hita le dokotera mihitsy zay hoe aretina na fototra aretina riavana, fa dia hoe misaotra an'Andriamanitra izy efa niesan'ny tombo nanaika niesana nalefa any amin'ny toby. Ny tena zanaky ny fiadanana riavanao dia miala amin'ny fomban-drazana mahatonga azy hanompo zany. Tena faly riavana mampiseho nareo ty artikla kely to amin'ny gazety ny sotro fitiavana, manasa anareo amin'ny anaran'ny tompo raha mbola tsy nahazo ianareo. Fidio io gazety io, karo io gazety io, aelezy io gazety io. Misy interview any monsieur Hersoa Andrianaina Rakotojaona, mpikabary izy io, naina mpikabary ny fiantsoana azy. Ambaraka eto riavana fa raha eo amin'ny tontolon'ny fikabary iny, raha tsy voalohany dia faharoa ny fahaizan'izany hoe kolotsaina malagasy, literatura malagasy, fomba malagasy. Ary raha tsy voalohany izy dia faharoa amin'ny fahaizana baiboly eo amin'ny tontolon'ny mpikabary. Fa raha hoe sady fahaizana kolotsaina malagasy sy fahaizana baiboly, io ny numéro 1 riavana. Fa ny tena mampiavaka azy amin'ny mpikabary rehetrarehetra dia rehefa hoe mifanohitra, rehefa hoe mifandona kolotsaina malagasy sy ny kolotsaina baiboly dia ampandeferina, tsy ampisalasalana, izany hoe kolotsaina malagasy izany. Dia vakiko aminareo ny zavatra kely mifandraika amin'izao perikopy izay. Misy mantsy mihevitra ozy izy fa rehefa lalaina ny maha-malagasy dia ampandeferina ny maha-kristianina, tsy mba anisan'ireny inaina mpikabary. Fa ozy izy amin'ny fanao ozy izy dia zao no amafisina ny fanao afaka mifanindran-dalana sy mitovy, ohatra fanetrenteny, fandeferana, fiekena ho diso. Dia toy izaka izy sady mandingana fa manasa anareo hijery an'ity hoe raisina manontolo ny ambarany soratra masina ary ajanona ny fanao malagasy mifanipaka-aminy. Zay izy raisina manontolo ny ambarany soratra masina ary ajanona ny fanao malagasy mifanipaka-aminy. Ohatra ajanona ny famadihana, ajanona ny firesahana amin'ny maty, tsy hoe fanaovam-beloma amin'ny maty ihany fa ajanona ny firesahana amin'ny maty, ajanona fanompontsampy. Dia hoy izy sarotra ozy izy tany am-pendohana ireo fa efa tena irosona lalina ankehitriny, miaina tsy ankijanona ary efa ho foana ohatra ny fisiana kristianina mamadi-drazana sy mamono lamba faty maina. Ho fanamarinana ireo dia ireto misy fantina zavatra tsy ataony naina intsony amin'ny kabariny, ny mikabary ampamadihana, ny manome asina ny razana, ny miteny amin'ny maty sy ny sisa sy ny sisa. Riavana malalo amin'ny tompo raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao, raha hiaina fiadanana ianao, raha ho mpizara fiadanana ianao, ary raha tena hiditra ny fiadanana mandrakizay ianao meteza ho tena zanaky ny fiadanana okizay fanompontsampy norovaina tamin'ny enti-paharazana.
ny fahamarinana faharoa ry havana dia amin'ny filazantsara ny lioka. Lioka toko fahafolo dia ny andiny ny fahadimy sy fahaenina. Ny tena zanaky ny fiadanana ry havana dia mpanonona fiadanan'ny tompo rehefa miditra ao an-tokantrano anankiray izy. Ny tena zanaky ny fiadanana dia mpanonona ny fiadanan'ny tompo rehefa miditra ao amin'ny ankonana anankiray izy. Ndenge jerentsika Lioka 10:5 ny anaran'i Jesosy. Ary izay trano idiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ho amin'ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadanana ao dia hitoetra ao amin'ny fiadanana tonononareo. Fa raha tsy zany dia hiverina ho aminareo ihany izany. Raha tena zanaky ny fiadanana zany ry havana dia manonona fiadanan'ny tompo rehefa miditra ao amin'ny ankonana anankiray aho. Dia ahoana ozy izy Jesosy? Ozy izy, raha misy zanaky ny fiadanana ao, andiny fahaenina, raha misy zanaky ny fiadanana ao dia toetra ao aminy ny fiadanana tonononareo. Zany hoe sasa ny rano manao tafika masina mitovy filazantsara sy nikaraza miditra ao amin'ny tokantrano anankiray na iza ao tononoko fiadanan'ny tompo. Fa inona indray raha misy zanaky ny fiadanana, olona mbola tsy voatery hoe manana fiadanan'ny tompo fa hoe zanaky ny fiadanana izy. Gentlisy izy, tsy mino izy, fa zanaky ny fiadanana izy. Le zanaky ny fiadanana eto ry havana resahan'i Jesosy dia le hoe olona tia fiadanana, olona tia fandriam-pahalemana, olona tsy tia adiady, olona tsy tia gidragidra. Misy olona dia tena mahavariana mihitsy tsy azony mihitsy ny aina rehefa tonga quelque part izy raha tsy mamoronady, raha tsy mananganady. Ireny angamba le lazaina hoe taranaka pakakitay zay izy. Tsy zanaky ny fiadanana zany, tsy zanaky ny fiadanana zany. Fa raha hoe misy zanaky ny fiadanana ao, mety le raim-pianakaviana io, mety le rem-pianakaviana io, mety le zanany io tsy voatery hoe loham-pianakaviana idéalement. Raha ny tokony izy dia ny loham-pianakaviana. Fa raha misy zanaky ny fiadanana ao dia raisiny ao ary hitoetra ao le fiadanan'i Jesosy Kristy. Hitoetra amin'izany ankonan'izany fiadanan'i Jesosy Kristy. Tahaka ny hoe zavatra mifindra manko le fiadanana io ry havana. Ary rehefa tahaka an'izany hoe zavatra mifindra le fiadanana dia hoe hanova ny fifandraisana amin'izany ankonan'izany. Ny ankonantsika rehetra ry havana malalo amin'ny tompo manana ny lafiny tokony hanifanazy, manana sy aretiny tokony hanasitrana azy. Ny ankonana rehetra toy sy fitiavana sy anakafakony. Ary zany no mazava lehibe hoe misinana dia anankiray fotsiny azy zanaky ny fiadanana ao amin'ny ankonana. Fa rehefa tena hoe mitoetra ao fiadanana dia hoe lafatra ary mirindra fifandraisana izany ankonana izany. Lafatra ary mirindra izany fifandraisany ankonana izany. Ny lehilahy tsy hanapatra fotsiny masefo maloha-pianakaviana, mpanapatra fahefa, fa tena hoe ray, tena hoe manahaka ny Kristy, karakara vady, mikarakara zana, manapaka vady, manapaka zana, ary manapaka fampony. Firantsika le namana mampifampiana-janaka zany fa le petit chef, le dictateur dia itsika zany tsy fomba zanaky ny fiadanana zany. Aza variana atao fa mahita olona atao fiandovatsika olona samy milamina izy mana izy ny tsy zanaky sy maso satria tsy mitoetra ny fiadanana. Ianao ranabavy rehefa tena hoe miasa sy manapaka fa mitoetra ao tsiny ny fiadanana
efa ohatran'izay tena hoe hanampy mivadinao marina ianao izay zao tontolo zao aza malamaynteny hoe derrière un grand homme il y a toujours une femme izay tena efa tena izay feno sambo kasairana amin'ny zavatra hafa eno satria tsy meha fianana mitoeranao tompoko te izay rehefa tsy mahay mankatoanana loha amin'ny Kristy asandrato loha amin'ny Kristy asandrato ho vadinao ho mpanjaka ary rehefa asandrato ho mpanjaka vadinao mpanjaka vavy vadina mpanjaka tsy minao mety iza ho izay fitazanany ny fiadanany ary ampitsika atao sy fitiavana zao mety iza ho izay mpamono zay vadinao ary mety iza ho Estera mety iza ho inona Estera indray a kitana mamiratra kitana manazava ny sainy vadinao kitana manazava ny lalany vadinao zany ny tokantrano hitoerany fiadana ary fanemon'ny vadina ary rehefa hoe zanaky ny fiadanana izy vady na hoe zanaka koa zanaky ny fiadana satria izy vady mbola janovisy dia le zanaka miarihary amin'ny rehetra fa tena hoe sandrakely Jesosy avokoa tsy fantatry ny fampianarana tsy fantatry conscient intellectuel sy intelligence fa hita hoe reto dia sandrakely Jesosy jerentsika hoe Samuel 25:6 Samuel 25:6 mazava lehibe le manolana fiadanana io un Salme 25:6 teny fiadanana notonon'ny David nanirany David any mpamompony notonona tamina bala mpanankarena mpanefurefo fa raha tsy haminona fiadanana tsy manana fiadanana un Salme 25:6 ny andininy faheny ty zany le afatra anarany David mpamompony rehefa miana amina bala hoe ary zao no volazainareo aminy tsara antitra ianao fiadanana ny eo anao ary fiadanana ho amin'ny ankonanao ary fiadanana ho amin'izay anananao rehetra zany ny fiadanana mihetsika fitaliana mahazo mahakasika lafin'ny-piainana rehetra midika teny midiaina moa dia hoe ho tao-pahombiazana ane titonity fiadanana ny eo aminao so amin'ny ankonanao so amin'izay rehetra anananao fa zao izy zao misionao manona fiadanana fa rehefa tsy mandeha ny fiadanana satria tsy mizanaka fiadananao tsy maty antoko ianao satria very aminao ary midotra ao aminao zany fiadanana izany zay zany le fahamarinana anankiroa fahamarinana voalohany hoe ny tena zanaky ny fiadanana dia miara na efa miara tany fanompontsana ny fondazana tena zanaky ny fiadanana dia mpanomona ny fiadanana tokoa efa miditra ao amina tokantrano fahamarinana fahatelo riava fahatelo fara ao amin'ny Romanina toko faefatra amby foloa sivy amby foloa sy ny roapolo Romanina toko faefatra amby foloa sivy amby foloa sy roapolo fahamarinana farany dia zao ny tena zanaky ny fiadanana dia miezaka mitady sy ampandrosoana namana ny tena zanaky ny fiadanana dia miezaka sy ampandrosoana namana ary namany voalohany dia ny ao amin'ny ankonany namany voalohany dia ny ao amin'ny ankonany tsy akasy tany tompo raha eo aho mampandroso fiangonana satria pastera nefa tsy mampandroso ny ankonana tsy mampandroso nyfanazana ny tena zanaky ny fiadanana dia miezaka ampandroso ny namany ary ny namany voalohany dia ny ankonany dia nge rahantsika mamaky ny andiny fa sivy amby folo sy ny faharoapolo amin'ny Romana efatra amby folo amin'ny anarany Jesosy koa dia aoka isika ezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fampandrosoana aza zay anina no andrafanao ny miasan'Andriamanitra
aoka koa dia aoka isika hiezaka mitadya ny momba ny fiadanana io zany efa voakasika teo a tsy dia iverenana tsy hoe olona tia fiadanana zany a tsy tia adiady tsy tia adiady zany fa le hoe ny zavatra masitsiny kosa dia hiezaka hitadya momba ny fifampandrosoana hiezaka hitadya ny momba ny fifampandrosoana zay le izy ampianao ny amponana izy fa ao fiangonana moa zany le izy ahoana zany hoe miezaka mitadya ny momba ny fifampandrosoana misy karazana mpivavaka anankiroa ary na karazana mpino anankiroa ao fiangonana matanjaka ara-pinoana sy malemy ara-pinoana marina amin'ny pastera zany misy karazana pastera matanjaka ara-pinoana misy pastera mbola malemy ara-pinoana masina marina mpiandro zany marina dikony zany marina mpamoko andriamanitra isan-karazana zany marina mpamoko poezia zany marina mpiteny zava-maneno zany marina mpamokiry zany marina mpampianatra sekolaty sy ny karazana zany kajosika minatapy ao ny matanjaka ara-pinoana ao ny malemy ara-pinoana dina zavatra tenen'ny apôstôly voalohany indrindra raha hoe hiezaka hitady momba fifampandrosoana isika atao tero mankatao stily ny voalohany jerentsika hoe raiso malemy feo raiso malemy feo amin'ny teny frantsay le hoe raiso fête au accueil fête au accueil aza hiavina vonana izy be dehibe loatra ny olona hoe mahatsiaro teny anka hoe mandiny teny hoe mandika anao tena matanjaka ara-pinoana ve tirana mandika mahatsiaro tena ho matanjaka ara-pinoana dia tratra le orgueil spirituel miavo manambara le malemy fo hoy apôstôly Paul hoy apôstôly Paul raiso amin'ny fitiavana raiso amin'ny fanomem-panahy zay aloha le hoe miezaka mitady zay fifampandrosoana dia zavatra toy ny apôstôly Paul ndray izao fatary tsara no momba azy fatary tsara no momba azy jereo izy Paul amin'ny andiny fahatelo Paul apôstôly amin'ny andiny fahatelo aoka ny mihinana tsy hanamavy ny tsy mihinana ary oka kosa ny tsy mihinana tsy tsara ny mihinana fandriamanitra no efa nandray azy zavatra manaiky alavana tsy mifahafantarana hoe za hoe mihinan-kena na tsy mihinan-kena za hoe tsy mihinana faty zava-maniry any tsy zany ny zava-dehibe ao koa fantatra ianao zay mijery a ao ka azonao antoka marina efa nandray ahy fa andriamanitra satria za efa tena n'andriamanitra fantany napetraka ny tempo aminao revana raha tena teo zanaky ny fiadana ianao efa nanoro tena marina ao an'andriamanitra venao mbola tena teo mba ome ho an'ny fonao efa nomenao azy zao ny fonao efa nomenao azy marina ve ny fonao ary ianao rehefa mahita olona evenao efa maleny finoana jarova efa ninasin'andriamanitra ary zareo ny ainao ny fafona ny zava-dehibe nge ozy izy Paul tsy hoe izy mbola hoe tsy mihinan-kena na tsy mihinan-kisoa tsy amin'ny probleme fa izy na ianao ny zava-dehibe dia hoe samy iseho nolony fitsaran'andriamanitra isika rehetra samy iseho eo nolony fitsaran'andriamanitra isika rehetra andiny faharoa ambin'ny folo koa samy ampamohan'andriamanitra ny amin'ny tenany avy a isika rehetra avitiny koa zavatra lazaina teo dia hoe misy olona malemy finoana no nolonao ato n'ity fiangonana ity na ny fiangonana-kafa dia raiso izy aloha raiso amin'ny fahalemem-panahy izy raiso amin'ny fitiavana izy aza misozy azy ianao aza misozy azy ianao fa atao tsy hainao fotsiny hoe fantary hoe efa nandray azy fa andriamanitra ary efa nandray azy andriamanitra nambola tsy nandray azy andriamanitra tsika rehetra de toute façon samy hamoahana ho avy ny andro samy hampamoahana isika raisoa amin'ny fahalemem-panahy ary aza malaky ny tsara aza malaky zay laza ny koa eo amin'ny andiny fa raha voaloha teo raiso ny malemy finoana nefa aza mandray azy a
hitsaranao ehetreny zavatra hoe tena tafetratsika tena fahazarandratsy sika menatavoeto le hoe fitiavana ny tsara ary tena malaky mihitsika tsy malaky mihitsika mitsara olona izy izy mpanoton'Andriamanitra anankiray satria tsika malaky ohatra mitsara olona ozy izy dia matetika diso le jugement antsika momba n'iny iny fanaona diso le jugement antsika momba n'iny iny satria malaky sika hoe malaky sika mitsara dia ampahankely amin'ilay fiainana mitatsika io ohatra raha mijery tableau ng'izabe ianao dia ampahankely amin'ilay tableau mijerenao tsy hitanao le totalité le tableau dia inarty aiza iakanto amin'ity ty tableau ty aiza mba tsara aiza iakingy an'ilay mpandoko sy milaza tsy ianao da asa malaky mitsara asa malaky mitsara karay ny trovavolombelo ty mpanoton'Andriamanitra anakiraty hoe zaho izy tena marary mihitsy ny fo rehefa tsarain'olona no izay iviany hoe fahalemen'ny finoako tsy le hoe fahalemen'ny finoako no mampalahelo aho fa mahita le olona malaky ny tsara ary tsy mahafantatra zay mba hoe atom-pana rehetra atom-pana mahatra atom-pana lalina tatom-poko mba te hiala amin'izareo mifaly an'izao na mifaly an'izao rehefa soratra masina te azo hohanina ny zavatra tsy fantatra zany atom-panahoko zany ozy izy fa izy dia faly mitsara fotsiny raiso ozy izy po raiso maliny finoana ary aza mitsara azy raiso maliny finoana ary dia hoe fatary fotsiny fa ny zava-dehibe dia fa hoe ao amin'ny tompo izy a velon'ny tompo izy satria zany ny zava-dehibe na izy na ianao dia samy ampamoahana isika amin'izay andro zay ary faramanko amin'ny péricope ary fara amin'ny péricope dia hoe aza mandrava izy izy ady faroapolo aza zay anina no mandravanao miasa aza zay anina le olona hoe matsiary matanjakara-pana mampiava le olona matsiary matanjakara-pana dia mireare izy hoe za olona afaka azoko atao daholo ny zavatra rehetra dia ozy izy le mitotenenaka zay le olona te azoko atao daholo zavatra andevosiny le fahafana fa ny olona tena matanjaka raha-pinoana dia mikendro ok'izany ny tsy andrava ny asan'Andriamanitra ao amin'ilay malemy fona ina motika an'izany aby raha resy lahatra ianao fa hoe azo atao minakely nefa le olona tsy mazaka aza dia ozy izy po aza minakena masona raha resy lahatra ianao fa azo atao minaksoa nefa le olo tsy mazaka inaksoa da aza minany inaksoa io masona tsy dapoly izy maro hoe ho anany latom-panazy sarotra ny raisaina any hoe paster iany ty fa converti tena fantatrotra fa converti fa mpifatiko soa taloha volovavolombelona teto amin'ny tety hoe za fa nandrain Jesosy maro zavatra nitesteko tamin'ny voalohany hoe mifitereko inanaksoa dia ninana tsy aiko tsy raha fa zay ny andretro tenen'ny Paoly raha misy olona tsy mazaka hoe ianao misy lahatra tsy manino misotro divay kely araka ny teny Paoly aza misotro divay ianao sy tranonao misotro divay aza mandrava ny asan'Andriamanitra ao amin'ny olona fa rehefa mandrava fa tsy manorona ny olo ianao ny asan'Andriamanitra no ravanao rehefa manamavo ny tsara ny olo ianao Andriamanitra no amavinao sy Andriamanitra ny tsara ianao zay le aokisika ezaka hitady ianao amin'ny fiatana sy nona fifampandrosoana ianao raim-pianakaviana ianao reny-pianakaviana eny eo mpianareo zany miesa ampandrosoana raha mandreninareo raha ianao fa soa ny ara-panahy nefa mbola zarakarana miesa ny ampandrosoana fiatana sy ny fifampandrosoana fampena fa tsy ny fanafana araka ny tena ao amin'ny amponanao tengalekaran'ny fahasoavan'Andriamanitra samobita tena zana ny fiatarana avokoa izy fiataratsika ary voninahitra amintsika amen